misy amsikana farady fahita hoky ny bonibony kodra manantona hopitaly akaiky anao no vo sisa lamalama valio ny manao dokotera telo. Ahoaka aby ny famantarany bonibony mafana hozy ny vonto madinidiniky ny vata mena ny maso ny sororoky ny ranondelo dra mikohaka No fa marikariky dra manantona hopitaly. Anivo ny fokotany sy ny quartier rehetrany fa ny aporsihana atsika dia izao hoe aintsika mamonjy tobim-pahasalamana ny marary rehetra ahafahantsika manavaka na tena kitrotro ny mahafaty azy na tsia. Tsika zany tsy afaka milaza avy hatrany hoe maty ny kitrotro reo raha tsy voamarina fa maty ny kitrotro le izy ka ny dokotera sy ny mpiasa ny fahasalamana irery no afaka manamarina izany. Tamin'ny fidinanay dia nahafantarana zavatra maro izay ataotsika dia ny amin'ireo tsaho ahelin'ny olona ny amin'ny fampatahorana sy atao hatahora ny olona ny aretina kitrotro. Ohatra amin'izany dia tsy ahatongavan'ny olona eny amin'ny tobim-pahasalamana hono dia nitahotra hoe rano mangatsika tsy mikasika rano mangatsika ny zaza na ny olona voan'ny kitrotro fa tonga dia maty. Ka raha tonga eny amin'ny tobim-pahasalamana izy dia hahina hasehany seroma dia ho faty. Eto zahay dia manadiso an'izay fomba fijery zay ary manitsy atsika fa ny seroma ampiasaitsika dia fanafody aloha fa tsy rano mangatsika, ary izay fanafody zay dia entitsika hitondrana an'ireo hery fiarovana rehetra izay hita sy ateraky ny lay aretina izay hamely ny zaza. Koa miezakitsika zany ny hanavotana azy ka vao maika hanome hery azy zany ny fanomezana azy an'io seroma io fa tsy tokony hatahoratsika. Ny tena tokony hatahoratsika azy dia ity fomba mahazatra atsika ity dia ny hoe fadina ny zaza marary avokoa ireo karazan-tsakafo rehetra. Ohatra hoe tsy omena hena izy, tsy omena fia izy, tsy omena ireo karazan-tsakafo hanome hery avokoa izy dia ao anatin'izay rehetra zay zany dia tsy maintsy hihareraka izy ka tsy maintsy hitady seroma hanavotana azy malaky amin'izay fotoan'izay satria ireo fahazaratsika ireo dia miteraka sy manafaingana ny faharerahan'ny olona ka tsy ilay kitrotro intsony no mahafaty azy fa raha ny zavatra hitanay teny amin'ny fiarahamonina teny dia ny akabetsahan'izy ireo dia ny fandehanany raha eo anivony taovany zany no mahatonga an'izay na izy ao amin'ny vavony na any amin'ny tsinay lasa mangery lio lasa mandoa lio noho ny vokatr'ireo tingotingo izay ampiasaitsika, vokatr'ireo karazana zavatra hafa zany ireo tambavy ampiasaitsika ireo. Ka eto zahay mampitandrina atsika satria mba zanaky n'le faritra mahafantatra tingotingo avao koa. Ka izao misy karazan-kazo hitanay any izay tsy tingotingo akory ampiasain'ny olona satria mitovitovy amin'ny endrika tingotingo ka samia mailo samia mitandrina. Tsy fotoana ntsony zao raha ny ambanivohitra anao mieretrereta tingotingo satria lavitra tobim-pahasalamana. Aty andrenivohitra ny tobim-pahasalamana irery ihany no hany fitaovana mahomby ahafahantsika miady amin'ny kitrotro. Koa dia aza matahotra tobim-pahasalamana, aza misalasala manantona tobim-pahasalamana, tsy andoavam-bola ny fandraisana ny marary ny kitrotro
iny mitombo-pahasalamana. Ny fanahiva ny vaksiny ny zaza manomboka amin'ny 7 vola hatraka amin'ny 12 vola ny fiarova soa atao amin'ny ady atao amin'ny bonibony. Ahivo vaksiny ny zanasika. Fahadiova vao sakafo ara-pahasalama dra antoky lehibe miaro ny bonibony. Sasao matetika amin'ny rano voasavô ny tananao. Dra hivo soa aby se ny raha ampiasa hihinanakany. Ihinana voankazo malio vo masaky soa miloko mavo. Pepenao misandro moro vao ny vava ny famokoaky na ny hasi. Andrekisiko, andrekisinao, andrekisikan'aby gn'ady amin'ny bonibony.